dia amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika eo anatin'izao fotoana foy izay mahazatra antsika izao a dia ny fifampahirezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hifavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray, misaotra anao izahay manome voninahitra no mandrakariva noho ny fitiavanao sy ny famondramponao aminay isam-batan'olona indrindra ho an'ny firenena. Misaotra anao ihany koa satria ianao no nita ary mbola manome afatra ho an'izao firenena izao, na dia eo ary ny fiodinana mandrakariva sy nataonao taka ny firenen-kafa izay enjadininy ady sy mikorotana. Tsy midika izany fa milamina izahay kanefa fantatray fa mbola mitsotra ny sandrinao miaro izao firenena izao mba tsy ho tonga amin'ny korotana. Dia matoky sy mino fa hamindra foana ho hamela heloka ianao ary hiasa mikery ho an'ny isam-batan'olona mba hatonga mpiray firenena rehetra hiverina tanteraka aminao mba hiadana an'izao firenena izao. Dia mitenena indray Jehovah fa mihaino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Miarabantsika ihany koa nahatratra ny fetim-pirenena ny fahaleovantena izay rano marina dia nankalaza ny fahaenina amby enimpolo taona nazahoana an'izay fahaleovantena an'izay taka ny zanak'Israely ihany koa. Sotomin'Andriamanitra manokana ka na dia babara tao amin'ny tany Egipta dia Andriamanitra mihitsy no niditra nitsehatra namerina indray ny fahaleovantena ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany ka namoaka ny Egyptiana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta ho afaka tamin'ny alalan'ny fahafatesan'ilay zandrik'ondry tsy misy kilema tao amin'ny Pasika izay matetika tsy azon'ny olona ny afatry ny Pasika iny. Toraka izany koa tsika amin'izao vanim-potoana izao, na dia ataoko hoe tsy tonga lafatra raha ny zavatra mianjady eo amin'ny firenentsika dia azo lazaina fa olona afaka isika. Dia voly tsy kely lalana fa miditra nitsehatra foana mba tsy hisiany fandriampahalemana sy ny fiadanana. Ary ao anatin'izany rehetrarehetra izany misy zavatra andrasan'Andriamanitra fotsiny amin'ny isam-batan'olona dia ny fiverenana aminy taka ny nataon'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany niverina tamin'i Jehovah dia niditra nitsehatra Jehovah mitondra ny vahaolana ary nandevina ny fahavalo ny zanak'Israely tamin'izany. Ary izany koa ny antony izao fampahirezana izao mba hahatonga saina ny isam-batan'olona rehetra tsy hakanavaka mba hiverina amin'Andriamanitra, mba ahafahan'Andriamanitra miditra nitsehatra. Ny zavatra mahafaly nefa dia ity eo nivon'ity firenena malagasy ity singanina manokana dia azo lazaina fa maro anisa ny kristianina ary Andriamanitra tsy mijery mihitsy hoe tena fiangonana iza ny tena manany marina be dia be ange ny fifanoherana misy fa Andriamanitra tsy mijery an'izany hoe ka ny fiangonan-dehibe no marina fa ny fiangonana zandry ny diso. Fa amin'Andriamanitra dia mijery izy hoe tena fiangonana mbola manana hetaheta hiverina amin'Andriamanitra. Reo ankamaroany ny fiangonan'ireo ary araka ny fanadihadiana dia mahery ny dimanjato ny fiangonana misy amin'izao vanim-potoana izao, fiangonan-dehibe sy ny fiangonana zandriny. Ary io ny tenenin'ny Paoly apôstôly ny fitoriana ny filazantsara nge amin'izao vanim-potoana izao dia misy mitory amin'ny fifampiandaniana, amin'ny tsy fitiavana, amin'ny fankalana. Misy nefa mitory amin'ny fitiavana. Inona no ataoko amin'izany ozy i Paoly apôstôly? Faly aho satria mbola Kristy mitoriana fa manana toe-tsaina an'izany ve ny kristianina rehetra fa izay fotsiny nandrasan'Andriamanitra ny hatonga ny kristianina tena anaiky ny vavaka nataon'i Jesosy mba ho iray ihany izy rehetra dia afaka miditra nitsehatra Andriamanitra eo amin'ny fanafahana ny firenena. Inona moa no mahatonga antsika amin'ny resaka an'izany? Mitady fiadanana sy fandriampahalemana ary indrindra ao anatin'izao fahatserovana ny fahaenina amby enimpolo taona ny fahaleovantena malagasy izao dia mipetraka amin'ny fanontaniana tena manana ny fahaleovantena ny marina ve ny firenena malagasy? Tsy fanometsiny isika fa mbola raha afaka
mbola mankalazan'izany a dia mbola misy tara-pahazavana tahaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta. Nanana fahaleovan-tenany angizy satria nifidian'Andriamanitra manokana. Fa na dia nanana fahaleovan-tenany aza dia teo ambany ny fahefan'ny Egyptiana. Kanefa tsy tian'Andriamanitra hiala izay fahaleovan-tenany. Dika ny fahaleovan-tenany zany dia hoe fifidianana manokana mba ho firenena miavaka ao anatin'ny firenena, na dia ao anatin'ny fahababoana azy. Tsy tian'Andriamanitra hoe sorona tamin'ny zanak'Israely zany dia niditra an-tsehatra izy dia nafahany mihitsy tao anatin'ny firenena nambabo azy. Dia atoraka izany koa mahatotsika mbola mifaly amin'izao vanim-potoana izao dia tena mahafaka mankalaza ny fahaenina amby epolo taona izay nanana ny firenena fahaleovan-tena dia mbola tsy tian'Andriamanitra hongotana amintsika ary raha mifanirian'Andriamanitra azy dia tia mihitsy tsika ho afaka eo ambanin'ny vahoan'ny firenena izay mangeja. Kanefa naezaka amin'ny herin'ny tenantsika tahaka n'inona ary tsika tsy ho tonga amin'izany mihitsy raha tsy tafaverina marina ao amin'Andriamanitra. Ary izay no mahatonga ny hoe miavaka ilay Madagasikara. Andriamanitra minitsy mijery ny andro ny tsy fahalalana fa ny zavatra fantany fotsiny marobe ny fiangonana kristianina na fiangonana dehibe na fiangonana zandriny. Izay ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Kanefa amin'izao vanim-potoana izao mitady hifamodika manana faniriana indraindray hitantara hatreny ihany ny tsy fitovizam-ponoana eo anivon'ny firenena. Te hamongotra fireneny fiangonana kristianina izay mivavaka amin'Andriamanitra satria inona ny antony? Tsy mahita ny tetikady ataon'ny Satana izay miteraka fandravana sy hitondra fahoriana ny ankamaroan'ny olona ary ny kristianina no tena tsy matsapan'izany indrindra. Ao anatin'izao fankalazana fa 19 taona ny fahaleovan-tena. Inona ny tokony atao? Tokony hiverina tanteraka ny afatry ny fihavanana. Ary izay no mampiavaka ilay fahendrena malagasy, ny fihavanana amin'ny lafiny rehetra. Matetika ny kristianina dia ohatran'ny fitantanana ranofy ihany no mahazo tsiny. Fa mitodia ange ny fiangonana isan'ambaratongana, mitodia amin'ny tena. Tena tsika kristianina ve tena mikatsaka an'izay firaisana sy fifankatiavan'izay. Fa raha mbola mitady hisaratsaraka dia aza manan-tena fa hisy fihavanana eo anivon'ny firenena. Ary eo indrindra ny tsy atakarahantsika ny tetikady nataon'ny Satana. Raha miverintsika ao amin'ny Efesianina 4:9 inona no ady atrehantsika amin'izao vanim-potoana izao izay matetika tsy tsapan'ny olona. Efesianina 4:9 dia ny andininy 12 hoe fa sika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draosy fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao famezinana izao dia mifanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Diso fahavalo daholo ny ankamaroan'ny olona. Dia ny ao anatin'ny baiboly zany fa aza mieritreritra koa tsika hoe ho an'ny fiangonana fotsiny zany fa tena teny ho an'ny olon-drehetra na mivavaka izy na tsy mivavaka. Ary tsy eo anivon'ny fiangonana hoe any am-piangonana ihany no hitorinan'izany fa teny tokony ampiarina amin'ny andavanandrom-piainana mihitsy satria tsy afa-mialitsika na inona na inona zavatra ataontsika ty amin'ity zao tontolo izao ty dia misy fifanandrina an'Andriamanitra sy Satana ao, misy fifanandrina ny ratsy sy ny tsara ao. Dia eo amin'izay no diso hevitra ny olona satria miasa ny fomba tsy takatra ny sain'ny Satana amin'izao andro faran'izao mba hamitaka ny olona dia ataony diso fahavalony olona. Dia maninona ny olona mifanenjika, maninona ny olona tsy mifankatia, maninona misy ady avy etsy averoa, fifankalana eo anivon'ny antoko politika, fifankalana eo anivon'ny samy malagasy, fifankalana eo anivon'ny samy fiangonana satria nahoana diso fahavalo ary vokatry ny sain-dalin'ny Satana zany. Satria ny voalazan'ny soratra masina dia tsy manana fahavalo olombelona isika fa ny fahavalontsika dia efa naratsy eny amin'ny rivotra amin'ny mpanjakan'izao famezinan'izao zao no lazainy ny soratra masina. Tsy hitantsika izay le fanahy eny amin'ny rivotra izay tsy hitatsika izay le mpanjakan'izao famezinan'izao fa le olombelona tahaka antsika, le ray raha amintsika, le mpiray firenena amintsika, le mpivavaka samy miantso ny anaran'Andriamanitra ninona tokom-pivavahana misy azy, izay ny lasa fahavalontsika. Dia apetraka ny fanontaniana
ahoana no isiny ny fandriam-pahalemana, ahoana no isiny ny fihavanana ao anatin'izany, dia lasa fitaka le lazainy vavy, fitaka fotsiny anka miaraka amin'Andriamanitra, fitaka fotsiny fitorim-pitiavana. Kanefa le asa zay tanterahana tsy mifanaraka amin'le teny zay toriny. Ary io no mahatonga antsika niresaka hoe inona no mahatonga fisavorotana misy ety amin'ity zao tontolo zao teko, diso fahavalony olona. Satria nahoana misy hery tsy tamaso zay mife ny zanak'olombelona, kanefa io hery tsy tamaso io misy hery anankiroa, dia tsy hafa fa le Andriamanitra fanahy amin'ny lafiny anankiray, ary tsy hafa ihany koa fa Losifera, le menarana ela zay niresantsika, le devoly Satana amin'ny lafiny anankiray, tsy tsapan'ny olona tsony. Ary ahoana no ahafantarana an'izany? Miseho amin'ny fandraisany fanapahan-kevitra, amin'ny asany, amin'ny fitoriana zay ataony, amin'ny fombany mamaritra ny hery zay misy azy. Ary tsy hitan'izao tontolo zao mijavatra mahavariana, nefa saika izao tontolo zao mihitsy ny tafalatsaka ao anatin'ny fitaka. Zay no nahatonga antsika niresaka trany am-piandohana mahakasika ny asan'ny Satana zay efa niresantsika hoe Satana ange efa niokatra amboalohany, hitantsika tany amin'ny Isaia 4:20, Ezekiel 4:20. Ny fiokona dia ao anatrehan'Andriamanitra, satria tsy nahay nipetraka tamin'ny toerana nisy azy, satria men'Andriamanitra safidy nametrahany andraikitra faran'izay goavana tao anatin'ny fiadanana sy ny fahasambarana sy ny voninahitra. Fa tsy fantatra fotsiny zao zay nahatonga ny devoly Satana ho tafalatsaka ao anatin'ny fitaka, ka te hihoatra an'Andriamanitra, te ho tahaka ny avy indrindra ozy, dia nandresy lahatra ny anjely tamin'izany vanim-potoana izany. Ary ny apatelo ny anjely tany an-danitra no voafitany, ny apatelo ny anjely. Mety ohatra mingambagagitsika hoe ahoana no ahafahanao mamarina an'izay hoe ny apatelo fa zay ny voalazan'ny soratra masina aloha. Fa rehefa mandinika tsika ny fitaka farany amin'ny andro farany kasika ny bokin'ny Daniel sy ny Apokalipsy, dia ho fantatsika zay hoe apatelo ny anjely tany an-danitra maro, tsy tampoisaina ange zany apatelon'izany, anjely marobe ny foron'Andriamanitra. Fa le fahaizany Losifera namitaka n'ireo apatelony anjely ireo nahavariana tanteraka mihitsy. Zay fantatritsika fa ny anjely dia manam-pahalalana mihoatra lavitra noho ny zanak'olombelona. Samy tena nanam-pahaizan'ireo, nanam-pahalalana ireo, niaraka tamin'Andriamanitra ireo, nafantatra ny fahefan'Andriamanitra ireo sy ny didin'Andriamanitra ireo. Fa nanenina ny nanaiky voafitaka le herin'ny Satana, herin'ny Losifera, le fahaizana nananany, fahaizany mandresy lahatra tamin'ny fampanantenana poakaty ozy ny lazaitsika. Ary dia nambarany Jehova mihitsy any amin'ny bokin'ny Ezekiel izay toetran'izay raha iverenantsika kely, mba hieritreretintsika fa toejavatra tahaka an'izany ake no miseho amin'izao vanim-potoana izao. Ezekiel 9:20 dia ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 noho ny abetsahany varotra nataonao izy dia nofinoanao loza tao aminao ka nanoty ianao ary dia nolotoko ka nariko niala tamin'ny tendrombohitr'Andriamanitra ianao ary nosimbaka ianao ry kerobima manaloka hiala tao amin'ny vato mirehatra, nongotana niala tao amin'ny saedena tany an-danitra ange tamin'izany vanim-potoana izany. No ninona ozy ny abetsahany varotra ao, ary zay le abetsahany varotra zay dia resaka famitahana ny dikan'izay, zany hoe tahaka ny olona anankiray manana toeram-pivarotana, fa ny zavatra amidiny eo dia zavatra tena mamoetra, fa ny fahaizany mandresy lahatra ny olona hividy ny zavatra atolony enjana be. Satria rehefa tena eny am-pelatanan'le olona izy, zay vao gaga le olona hoe kay zavatra tsy misy fotony ty zavatra namidiny ty, fa navita namitaka izy. Dia ny 9:20 niavonavona ny fonao izy noho ny hatsaran-tarehany ao, ary nasimba ny fahendrenao mba mifamirapiratanao ianao, nazerako eny an-tany ianao sady natolotro fitalantsonindreo mpanjaka. Zany hoe tsy vita an'izay fotsiny fa noroahana tany an-danitra dia nazera tetỳ an-tany miaraka amintsika eto amin'izao tontolo izao Satana. Satria nahoana tsara tarehy izy, nanan-karena izy, niavonavona ny fony, dia
ny 15 no ny abetsahan'ny heliko tamin'ny tsy fahamarina ny varitra ozy dia voalotonao fitoerana masina koa izany no amoahako afo avy eo aminao andevina anao ary ataoko tonga lavelona eny ambony tany ianao izy a eo mason'izay rehetra mijery anao ny sefarany ho afa-baraka tanteraka satria misy fotoana voatendrin'Andriamanitra ataony tonga lavelona tsy zaka ny satana io zay le abetsahan'ny varitra sy ny lainga ataon'izay tena manahirana ary zay natonga antsika nahadiady tsy mipetrapotsiny tamin'izao satana rehefa nazera tetỳ-tany izy dia io le ambarany ary amin'ny Efesianina 4:9 hoe tsika tsy mitolona amin'ny nofo mandraozy fa ampanjaka an'izao famezinana izao sy amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra ozy tsy manam-pahavalo olombelona tsika fa fanaratsy eny amin'ny rivotra nazera tetỳ-tany amin'izay satana inona ny zavatra nataony rava ny fihavanana rava ny fifangatiavana lasa olona manam-pahavalo olona ary ao anatin'ny soratra masina tsy misy mihitsy zany filazana ny fahavalontsika dia olona tahaka ny tenantsika ny fahavalontsika dia fiangonana fahavalontsika dia atoko politika fahavalontsika dia firenena fa ny fahavalontsika fanaratsy eny amin'ny rivotra dia ampezao tsara angeny ny fanontaniana eo misehatra misy antsika tsiraray avy iza no atsangatsika fahavalo fa matetika tsy hitatsika fanahy ratsy eny amin'ny rivotra eo tsy hitatsika le hery miafina tsy hita-maso fa tsika manaiky ho feheziny satria nahoana tafalatsaka ao anatin'ny varotra zay ataony ary matoa izy mamitaka dia tsara petrapetraka ny fahaizany mandresy lahatra sy ny fampanantenana zavatra tsy ho azontsika akory dia manantena zavatra tsy misy eo le mahatonga an'le fomba fiteny hoe mitsako tsy misy eo mitsako tsy misy eo omeny sakafo kanefa sakafo rivotra fotsiny fa tsy tena sakafo mahavelona tafalatsaka ao anatin'izany satria nahoana le fanahy zay mibaiko tena manam-pahalalana manam-pahaizana faran'izay lalina ary eo ny tena tokony ampieritreritra atsika natonga antsika niverina tany amin'ny bokon'ny Genesisy satria izy tsy levony vavony satana le nazera tetỳ-tany tany an-danitra ary izy efa navita namitaka ny apatelon'ny antsely tany an-danitra voafitany manam-pahaizana daholo ange reo antsely voafitaka ireo dia zay sika olombelona kely tena ambany noho ny namoronan'Andriamanitra ny anjely ve dia iseho hoe tena zay indray dia tsy voafitaka fa tena voafitaka ny akamaroan'ny olona ary sarotra be mamantatra ny marina amin'izao vanim-potoana izao dia hitantsika tsara rehefa miforonony Adamaseva zay niresantsika hoe tahaka ny zaza voateraka mamerina kely an'izay tsika ny Adamaseva tamin'izany vanim-potoana izany ka raha tonga didy napetraka Andriamanitra tsy mbola nahalala an'izany fiainana izany izy tahaka ny zaza voateraka tsy fantan'izany hoe tena fiainana mitondra fahasambaran'izany tsy fantan'izany hoe tena ray safidy ny fahafatesana sy ny fahoriana izany tsy fantan'izany tsy izy mbola nisy fantany mihitsy kanefa tao anatin'ny fahatanterahana izy mbola tsy nisy ota tao anatiny fa eo izy vao mianatra hiaina ary amin'ny alalan'inony amin'ny alalan'le teny tonga dia izy mandray fanapa-kevitra ry zay le Andriamanitra fitiavana manaja ny safidin'ny olombelona fa ny fomba n'Andriamanitra kosa dia zao mampahafantatra hoe tia ny tena tsara raha miaina araka ty ianao zay mahatonga miafinao anatin'le tenin'Andriamanitra ange baiko nomenany Adamaseva le hoe ny azo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanany zany hoe io ny tena sakafo mahavelona azonao fiainana na dia mbola tsy nanandrana zany ary izy ary tsy maintsy niteny mihitsy Jehovah io atao fa aza mihinana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy fatenao fa rety kosa anenina ianao dia napetraka teo Adamaseva ary tany am-pendohana dia zay mihitsy ny laliny tsy nanana eritreritra tahaka ny zanaka eo amban'ny fitaizany ray aman-dreniny tsy malala zay tokony atao tsy fantany zay tsara sy ny ratsy fa ny ray aman-dreniny no manome ny toromarika rehetra
amin'ny fitezana azy. De toraka izany Adamaseva tamin'izay vanim-potoan'izay, ary teo niditra tsehatra Satana. Nanelingelina safidy izay niraisiny Adamaseva, vao nanomboka iaina de niditra an-tsehatra izy. De io le Genesis 13 zay mijerevantsika tamin'ny farany. Le toetrany mahay mivarotra, le fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Genesis 13 ny andininy voalohany. Ary ny menarana de fihetsino ny bibidia rehetra ho zay nataon'i Jehovah Andriamanitra, ary izy tamin'ny ravivavy anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na azo rehetra eo amin'izah. Fihetsino ny bibidia rehetra. Madika antsika hoe tena nanam-pahaizana, nanam-pahalalana, naina andresy lahatra amin'ny teny mamitaka mba hatavalatsaka le zanak'olombelona zay niforonina anaiky ny fampanantenana bokaty zay nitanterahany. Ary tena nandaitra tamin'ny zanak'olombelona io, ary nandaitra nandritra ny taranaka faramandimby, ary mbola mandaitra ny kehitriny. Fa rehefa miteny menarana namitaka ny eva de nanaiky voafitaka noho le fampanantenana sy ny fahavetseny nentiny nandresy lahatra zanak'olombelona. De tarazo mandraka ny kehitriny, fa raha voafitaka fampanantenana bokaty lainga no fafy amin'ny olona, mora amin'ny olona ny mandray azy. Fa raha voanarina ny toriana aman'olona, izahana ho takonana foana zay marina zay ary eo ny tokony hitandremana. Ao anatin'ny fankalazana ny 25 taona ny renany nanaza ho nanty fahaleovantena, ohatrany malasa fisainana zay le 25 taona zay, ary isorako an'Andriamanitra hoe tsy le 25 taona ambienjato akory. Ohatrany mampiritreritra raha mandinika misehatra ara-panahy, satria ny enina de milaza faharatsiana. Ary le marika 25 any amin'ny Apokalipsy 7:10 de 9:3, zany hoe faratsiana ao anatin'ny fahafenony. De mbola misaotra an'Andriamanitra tsika fa mbola tsy faratapo ny fahafenony, faratsiana nampatsirovin'Andriamanitra ao anatin'izany. Ohatra ny Andriamanitra mbola tia ny firenena, hoe tena miratsy zao fiainana zao, fa tandrema miverena amin'ny Jehovah mba tsy handray an'ilay marika 25 sao de ho ringana ka ho voafitaka le fanaratsy, satria avy amin'ny fanaratsy no ametraka ny marika 25 io e. Ary raha vao io mitafapetraka amin'ny olona, tsisy azo atao tsony fa fandringanana. De mbola misaotra an'Andriamanitra tsika satria mbola miala nenina izy tarika atsika mba hamatatra le fanahy mamitaka amin'izao andro faran'izao. Vavakisika misaotra anao Jehovah Andriamanitra ray ny amin'ny teninao indray izay tonga taminay, atoko sy mino fa mifanahinao masina de asa mandrakariva mba tonga anay hisaintsaina andro manalina famarinan'ny teninao, ka tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny fitaka tahaka ny nanjo razambe anay fahiny. Tsy afaka milaza zay hoe marina noho izy fi mipiry tsy lavina zay, fa mahatonga la velonay no ny famindramponao lehibe. De mety izay asa tompo araky ny habe ny famindramponao jerevy ty fireneny ty, aza vela mbola sibatra ataon'ny Satana ho potehana fa mba hokaranjaka eto amin'ity fireneny ty ny fahalalananao. De misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Novelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.